Fa raha oharina tamin'ny faran'ny herinandron'ny paska kosa dia somary nilamina ihany ity faran'ny herinandron'ny pentekoty ity hatreto raha ny teny anivon'ny Hopitaly HJRA manokana no resahana. Tatim-baovao. Nilamina raha oharina ny tamin'ny paka ny faran'ny herinandron'ny pentekoty raha ny voalazan'ireo mpitsabo eo anivon'ny vonjy eto amin'ny HJRA. Raha ny androany dia niisa 950 ireo marary teo anivon'ny urgence. Raha omaly no resahana dia niisa 570 ireo nizafasalamana ary 70 no nahiditra hopitaly. Ny sabotsy lasa teo kosa dia 320 amin'ireo marary 310 tonga teto anivon'ny urgence no nahiditra hopitaly. Saika ny loza samihafa na accident sy ny adiady no nahavoa azy ireo. Niisa 2 ireo maty ka ny iray vokatry ny aretina tsotra ary ny iray dia tapaka lalandrà. Raha ny teo anivon'ny fameloman'aina sy ny fitsaboana ny voapozina indray no resahana dia tsy nisy hatreto ireo marary vokatry ny fanampozinana ara-tsakafo fa ireo aretina ilana fameloman'aina maharitra no misy ary tsy maraka ny fandriana eto anivon'ny fameloman'aina sy ny fitsaboana ny voapozina. Raha ny fandehany aloha amin'ny ankapobeny nanomboka tamin'ny sabotsy io. Raha ny sabotsika sy ny alady ary alatsinainy tsy dia tena hoe maro loatra fa zao kosa nefa izay marary niditra rehetrarehetra matetika raisinay daholo izany hoe misy atahorana ny ainy dia voatery ny raisinay raha amin'izao fotoana izany feno tanteraka izay zao. Niisa 2 ireo vatana efa mangatsiaka nisy nanatitra omaly na ireo cadavre en dépôt teto amin'ity sampan-draharaha ity. Hatramin'ny sabotsy lasa teo dia niisa 730 ireo marary ny zafasalamana teto amin'ny fameloman'aina ka ny 20 tamin'izy ireo dia nahiditra hopitaly.